dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahany indray miaraka amintsika amin'izao fotoana fohy izay ifampahiresantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Mialohan'ny zavatra rehetra nefa dia hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray ao dia misaotra anao mandrakariva izay satria tsapanay tokoa ny fitiavanao na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza. Tsy mahafoy anay ianao ary mampahiry anay mandrakariva mba ahafahanay miatrika ny zava-tsarotra amin'izao andro faran'izao. Eo tokoa ny fisongotry ny fidi-piainana, loza maro isan-karazany tsy tambisaina izay mamely ny zanak'olombelona ary vavolombelona izany izao tontolo izao izay miharan-doza kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy miala ny fitiavanao fa navelanao hitrango izany mba ampiverenana anay ho aminao satria antombotra tokoa ny fataperana ity izao tontolo izao ity sy ny fiavian'ny Kristiana amin'ireo lanitra ny vanim-potoana izay hitsanganana avy ao amin'ny efitra masina indrindra manambara ny fiafaran'ny tantara. Tsy tianao ny averina zanak'olombelona rehetra fa mba hatonga azy hafantatra ny marina sy hiomana ny amin'izany fiverenana amboninahitra ho ataon'i Jesosy ahaka izay mino azy. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra iray ao amin'ny zavatra rehetra nasoana ratsy eritreretanay azy ety amin'ity izao tontolo izao ity dia mahasoa sy mahatsara anay dia mankataka ny fanahinao mahery mba hampionana ny voninay ary hampahery anay mandrakariva manoloana ny sitraponao izay tianao arahanay satria fantatray fa mihevitra ny hatonga fiadanana anay ianao fa tsy loza mba hananana fanantenana any amin'ny farany araka ny teninao dia manatrendra izao fotoana izao ary ataovy tsapanay fa miaraka aminay isan'andro ianao dia ny anary Jehovah fa miaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva ao anatin'ny andro fanafotan'Andriamanitra tsika amin'izao vanim-potoana izao tsy jerevantsika intsony amin'ilay zavatra ara-bakiteny fa namamaritra azy dia ny fidiran'ny mpisorona be eo ny efitra masina indrindra izay tsy iza fa Jesosy no mpisorona be tokana amin'izao andro hitreny izao ary eo amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra izy. Misy ny vanim-potoana tsy maintsy hitsanganana eo ary amin'ny vanim-potoana izay hitsanganana eo dia hiverina izy hitondra ny fitsarana handray izay rehetra mino azy handova ny fanjakan'ny lanitra kanefa hitondra fandringanana kosa ho an'izay tsy mety mino ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny andro fanafotan'Andriamanitra tsika ary ngamba mazava amintsika ny zavatra voalazan'ny Baiboly fa tsy mpisorona be irery ihany no manatanteraka fa ny tompo-vavahana ny efitra masina indrindra fa misy ihany koa ny zavatra takiny ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra dia ny fampahoritena narany marimarina kokoa dia ny fidirana amin'ny fifadikanana izay nahatonga antsika nanazava ny Isaia 40:10 kanefa raha vao miresaka fifadikanana hankasitrahan'Andriamanitra dia tsy afa-misaraka amin'ny tena fivavahana marina ary ny tena fiverenana amin'ny andro sabata. Amin'izao andro faran'izao ny fampivavahana tokony ho tanterahan'ny olona dia io andro fanavotana io fiandrasana ny fitsanganana ny mpisorona be avy ao amin'ny efitra masina indrindra ary etsy andanin'izany izay rehetra tia handova ny fanjakan'ny lanitra dia tokony hampahorony tenany na mifady anina ao anatin'ny tolo-kevitra ho sika hoe mifady anina mira mivavaka mira miverina amin'ny fitandremana amin'ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra. Io fifadikanana io nahatonga antsika nyresaka nampatsiaro na dia efa ny anarantsika teto aza mitondra antsika fampahirezana mahakasika ny fampianarana mahakasika ny fifadikanana teo aloha kanefa
tsy mampaninona ho sypoly apôstôly manao teny averina mba hahasoa ny fanahintsika dia nijerevantsika tamin'ny farany teo hoe mifototra ny fifadikanina tao amin'ny bokin'ny Jona nijerevantsika azy dia tsy tanterahana arak'izay itiavana azy be dia be ny fifadikanina hidiran'ny mpivavaka amin'izao vanim-potoana izao. Maninona moa tsika no miresaka an'izany fa ny mpivavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana izao dia ny fifadikanina tsy fomba fotsiny atao ivelany ny fifadikanina fa tena fivavahana ary izay no adiaditsika lalindalina dia nijerevana ny fototra ny fifadikanina taty amin'ny bokin'ny Jona satria tsika rehefa nanazava ny andro fanavotana vanim-potoana anankiray tonga amin'ny fahatezerany Andriamanitra mitady handringana ny zanak'Israely ny fisian'ny mpisorona be dia miditra ao amin'ny efitra masina indrindra misolo toerana ny zanak'Israely mpisorona be mangataka ny famondram-pon'Andriamanitra mba tsy handringanana ny zanak'Israely kanefa tsy andanin'izay ny zanak'Israely mampahoro ny tenany izany hoe mifady anina mandra-pahatonga ny vanim-potoana hitsanganana ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra ary izay no mahatonga antsika hoe tsy isa taona tahaka ny ao amin'ny baiboly intsony amin'izao vanim-potoana izao fa tena vanim-potoana ny andro fanavotana izao satria ao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy dia tokony miditra amin'ny fifadikanina izay mira fivavahana rehefa mety ho kristianina rehetra ary izay le fifadikanina izay na tamin'ny andro fanavotana azy dia misy ny loza mananontanyna ny zanak'Israely ka raha tsy eken'Andriamanitra ny vavaka nasandratra mpisorona be voalohany indrindra raha tsy eken'Andriamanitra ny fampahoritena ataony zanak'Israely fandringanana no mitranga noho izany zany raha izay fampahoritena tamin'ny andro fanavotana izay dia tsy afa-misaraka amin'ny loza izay efa enjera mahatonga n'izay fampahoritena izay sy ny fisoloana vaika ny zanak'Israely tamin'ny alala mpisorona be miditra ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina ny feo tsy azo tonoana eo anatrehan'Andriamanitra mba handraisana famondram-po dia miresaka ny fifadikanina isika taty amin'ny bokin'ny Jona dia voaporofo mazava tsara fa tafapaka tamin'ny lanitra ny otan'ny mponina tao Ninive ny rany Jona ny amin'ny amelezana azy tsy hojerevantsika amin'ny antsipiriany fa lava dia lava fanazavana nyty bokin'ny Jona ty tamin'ny lesona teo aloha tamin'ny fampaherezana izay nomena antsika mba hatakarantsika ny atao hoe fifadikanina mba tsy ho fomba ivelany ka araky ny fisainana maha-olona no hanazavana azy fa araky ny voalaza ny soratra masina tafapaka tamin'ny lanitra ny fahotan'ny mponina ny Ninive naniraka ny Jona mba ilaza ny mponina tao Ninive horavana ny tanàna raha afaka 70 andro loza mitatao eo ambonin'ny olona inona no mahatonga an'ilay loza mitatao vokatry ny faharatsy toetra ny mponina kanefa tsy tonga dia niatra le izy raha tato amin'ny bokin'ny Jona fa nambara fotsiny fa ho tanterahana kanefa izay fotoana endrasana ny fahatongavan'ny loza izay misy zavatra ndrasan'Andriamanitra ho amin'ny olony irahana tokoa Jona dia inona ny vokany tsy verenantsika tsony fanazavana Jona 7 no mamitina azy fa rehefa nambara tamin'ny mponina tao Ninive ny loza izay hiatra aminy vokatry ny faharatsiany dia niteraka fifadikanina goavambe tamin'ny mponina tao Ninive zany ary ny mpanjaka mihitsy no nanome baiky ny olona mba hiditra ny fifadikanina ary tsy izay fotsiny hoe mifadianina fotsiny fa Jona 7 ny 7 sy 9 ka hatramin'ny 7 dia izao ny voasoratra hoe ary nasaina natsona sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe azavela isy anendrianina akory na olona na biby fiompy dia ny ondry manosy sy ny omby eny azavela isy hinana na isotrano akory ireo raha izay fotsiny nefa ny baiko azo ny zavatra mitranga dia ohatran'ny zavatra tsy misy dikany
hoe inona ny antony isaiza tena tsy nakanina ary tsy vitan'izany tsy ny olona fotsiny fa na ny biby siompy azy ny Andriamanosy sy ny omby aza vela inana na isotro rano ohatran'ny hafahafa fomba hoana moa no jereo tsara nge le fomba fitenin'ny baiboly dia ny Andriamanosy sy ny omby eny aza vela isy hinana na isotro rano koa ohatrany hoe omena baiko aza mihinana fa tsy fantatry ny biby siompy zany fa zay moa le hoe famotinany eo anatin'ny soratra masina fa miafina ao ambadika zay ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona anjanona hatreo fotsiny zavatra tsy mistika kanefa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao ny antsom-pifadikanina atao ao anivon'ny fivavahana dia mijanona amin'ny 15 andao ifadianina fa ny 15 adin'ny olona faoka samy sarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy afony lalany ratsy sy ny fandrozana eny an-tanany avy izy rehetra misy zavatra miaraka amin'ny fifadikanina fandraisana fanapahan-kevitra afony lalana ratsy sy ny fandrozana eny an-tanany zany hoe ny mifadianina zany dia misy fanapahan-kevitra raisina mba hiala amin'ny lalan-dratsiny satria nahoana misy loza mitatao hienjera aminy rehefa tena jerevana fiatsika voajanahary ange ny tsy fahalainana mihinan-kanina rehefa ilazana loza ny olona anankiray tsy misy olona tairina zany ka ilazana loza hoe zao ny zavatra hitranga aminao ka omenao sakafo ka hihinan-kanina eo fa tonga dia no vokatry ny fahatserovany fa loza no mitatao eo anatrehany na misy sakafo areo tsy matelikanina izy zay natao hoe fifadikanina araka ny tokony ho izy kanefa rehefa tena jerevana ny bokon'ny Jona dia zao mahatonga fahadianina dia olona natsapa-tena fa tanondomondoza izy tsy vokatry ny nataony hafa fa vokatry ny nataony sy ny lalan-dratsy izay izorany ka raha miditra amin'ny fifadikanina dia fitaintainana mafy fiverenana amin'Andriamanitra fibebahana fanapahan-kevitra hiala amin'ny faharatsiany satria loza hienjeraniny raha tsy miverina amin'Andriamanitra izy zay ve ny fifadikanina tena tanterahantsika be dia be ny fomba andresena lahatra eo anivon'ny fiangonana rehefa misy zavatra tiana ho angatahana ho azo dia azo vola be dia azo asa dia lasa fifadikanina no hoentina ho fitaovana mba azahoana valiny eo anatrehan'Andriamanitra satria rehefa mampahory ny tena ny ara-baky teny dia eritreretiny fa hamindra fo Andriamanitra ka hamaly vavaka ho azy zany ny fifadikanina diso fa ny fifadikanina tena izy ny fahatsapana ny loza enjera vokatry ny fiodinana tamin'Andriamanitra dia mahatsiaro nenina dia mitalao amin'Andriamanitra ny famondram-po miala amin'ny faharatsiany fa ozy ny lazay ny teny eto fa aoka samysamy isarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy afony lalany ratsy sy ny fandrozana eny an-tanany avy izy rehetra fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka nenina ary hiala ny fahatezerany rehetra mba tsy ho lany ritra isika tsy mahafantatra izay ho vokany ny mpona ataony Ninive tamin'ny vanim-potoana fa nahatsapa kosa lalan-dratsy izay nizorany matoa misy loza enjera amintsika dia marina tokoa zany noho ny adalantsika amin'ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa inona ny tokony atao ndao hiverina fotsiny amin'Andriamanitra izany mahalala sao dia mba hanenina ihany Andriamanitra vokatry ny fahitany atsika mivady amina sy miala amin'ny faharatsiany ny valim-bavaka nefa teo amin'ny 10 rehefa hitan'Andriamanitra ozy ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany dia teo nitsindritsika tamin'ny farany atao anatin'ny 10 tsy misy resaka mihitsy hoe rehefa hitan'Andriamanitra fa mifadianina ny mponina taon'ny Ninive dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezana azy
fa ny voasoratra eo rehefa hitan'Andriamanitra no nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny nanenina izy noho izany zany tsy hoe tsy misy dikany fifadikanana fa raha io fotsiny ka tsy mahatsapa ny loza enjera sy ny fahatsirovatena ho diso fifadikanana tsy izy fa inona no natonga n'le olona ny fahadianana ny fahatsapany loza mitatao eo anatrehany ary ny fahatsapany ny fahotany ary ny finiavany iverina amin'Andriamanitra kanefa rehefa hitan'Andriamanitra ny fialana tamin'izay lalan-dratsy zay nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezana azy eto zany tsika de afaka manatsoaka ny atao hoe fifadikanana fandraisana fanampahan-kevitra miala amin'ny ratsy araka ny resahantsika ohatra ny hafahafo anatin'ity jonatoko fahatelo ty hoe nasaina fahadianana hatramin'ny biby fiompy asaina mitafy lamba fisaonana hatramin'ny biby fiompy ndikan'izay mitafy lamba fisaonana zay nge ndikany de hoe mampiseho ivelany ny fahoriana mianjady amin'ny teny raisitsika amin'ny hevitra ara-panahy izy zay hita taratra eo ny ivon'ny olombelona ary hita taratra koa eo amin'ny biby fiompy matetika angeny biby rehefa noana de manao ny feo hitaraina izy mitady sakafo izy minananana mimahany omby mivovony alika mikakakaka ny akoho mianahana zany fitafiana misarona lamba fisaonana fa rehefa misy loza miatra tokoa ahoana mahatonga ny omby ny biby fiompy sy ny zavatra rehetra miditra amin'ny fifadikanana ny biby fiompy eo anatrehan'ny olona nge rehefa misy zavatra manahirana ny tompony de zao tsy tsaroany hatramin'ny mamahana ny biby fiompony izy no tandondonondosa ny zavatra mitranga ny andraikitra tokony ho tanterahany tsy misy tadidiny tsony tsy ao an-tsainy tsony fa ny zava-dehibe mifantoka ao anatin'ny sainy de zao ty loza efa enjera amin'ity ka adininy hatramin'ny mamahana ny biby fiompy zay no ahitana taratra ivelany fa misy fahoriana mafy mianjady amin'le olona ka na ny zavatra tokony ataony ara tsy vitany tsony zany mitafy lamba mahalailay izany miosondaveniny zany tena miaina ao anatin'ny falotoana ara-baka tena inge zany rehefa misy zavatra manahirana tsy vitanao tsony manasa lamba tsy vitanao tsony mandro sakafo tsy vitanao tsony manampoatra ny tenanao mibango volo misavoritaka tanteraka mihitsy fiseho ivelany zay no mahatonga antsika miresaka hoe ny fifadikanana kasitrahan'Andriamanitra tsy terena fa tonga ho azy vokatry ny fahatsapana ny loza mandindona hiatra amin'ny tena ka tsy ahatserovana tsony le zavatra fanao mahazatra hatramin'izay mandra-patonga ny vanim-potoana aza ho nahantoka fa miala tamin'ny loza ka raha mifadianina araka ny tokony ho izy le vaoka an'Andriamanitra adino hatramin'ny mamahana biby fiompy de nanjary tsy nenakanina ho azy hatramin'ny biby fiompy ary io ny tian'Andriamanitra pitaina ao anatin'ity jonatoko fahatelo ity ny vokany nefa de zao rehefa izay no nataon'ny olona nanapa-kevitra ny ala tamin'ny lalan-dratsiny tonga ny valim-bavaka nanenina ny amin'ny loza zay nikasainy amelezana azy Jehova de tsy nataon'izany raha ny afatra nampitaina tamin'ny Jona raha afaka 7 andro sy 7 alina de horavan'Andriamanitra ny tanàna vokatry ny fiodinany tsy tonga de namela izy tsy hoe nitoro teny Jona ka ny teny tampony nataony Ninive hoe zao ankehitriny zao de isy lozan-tsoanareo fa raha afaka 7 andro sy 7 alina io no vanim-potoana fialan'Andriamanitra nenina amin'ny olona ahendrasany ny fanapahan-kevitry ny olona anankiray hoe nanahoana tokoa ny zavatra niatra tamin'le olona nitondra fiverenana tamin'i Jehova ve ny loza mandindona azy vokatry ny nataony de omen'Andriamanitra vanim-potoana andraisan'ny olona fanapahan-kevitra nambola hitoetra amin'ny faratsiana izy na iverina tanteraka amin'Andriamanitra ny 10 ovina ny fantatra mponina Ninive fa tsy nandringa n'Andriamanitra tapitra mihitsy
ny 7 andro sy 7 alina kanefa atao anatin'izay 7 andro zay inona ny zavatra nataony samy niezaka ny ala tamin'ny lalan-dratsiny fa tsy hoe tao aorianan'le 7 andro hoe alao ho hitantsika tsy nanao an'izany mihitsy ny mponina taony Ninive alao ho hitantsika raha marina tokoa zany hoe afaka 7 andro rava tokoa ve ny tanàna fa tsy niandry an'izay izy fa tonga de nandray fanapa-kevitra teony eo raha jerevana fifadikana nandritra ny 7 andro sy 7 alina ny nataon'ny mponina taony Ninive tapitra ny 7 andro sy 7 alina ny saorana n'Andriamanitra tsy nandringa n'Andriamanitra ny eken'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra reto mponina reto ny ala tamin'ny lalan-dratsiny miverina tamin'Andriamanitra ary zay ny valim-bavaka tokana raisina avy amin'Andriamanitra namela heloka Andriamanitra namindra fo kanefa azo jerevana zay le famindrampon'Andriamanitra zay tsy hoe tsy tonga fotsiny loza fa Andriamanitra koa mamaly soa zay mazoto mitady azy ao aorianan'izay ny zavatra tsy noeritreretina ho azo omen'Andriamanitra ny olony ary eto ny famaritana azontsika natao de ty fifadikanina araky ny bokon'ny Jona mira felana amin'ny ratsy ndraisakitsika mifady anina ny olona nge tsy tonga saina amin'izany fa raisitsika n'le teny hoe mifady ny zavatra anankiray rehefa fadiny de midika ny ratsy zay fisainan'izay tsy tonga ny ivon'ny kristianina kanefa mifady anina ny olona ny sakafo tsy hohaniny ny rano tsy sotroiny ny laoka tsy hohaniny ny goûter tsy hohaniny inona moa ny maharatsy an'izany rehetrarehetra zany tsy ratsy ange zany fa ny fifadiana ny tokony ho tsapatsika de tsotra zavatra anankiray rehefa Jehova miteny fadio midikany ratsy zay kanefa io zavatra fadiny io zavatra tsara daholo satria nahoana tsy matelik anina lasa mifady anina fantany tsara mihitsy fa sakafo natao havelona sakafo natao anananainy kanefa tsy tsaroany tsony na de miainy azy tamin'ny vanim-potoana io fa ny masaka atao an-tsainy de ny fiverenana amin'Andriamanitra ary zay no ijerevantsika ny famaritana ny fifadikanina inona le ratsy tokony ho fadina ary inona ny tsara tokony ho tanterahana misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona eo anatrehan'izay mba hatakarany lalilalina koa ny fifadikanina zay tanterahana manazavitsika ny andro fanavotana vana fivavahana tokony ho tanterahan'ny olona amin'ny andro farany fifadikanina ary zay fifadikanina zay raha mijery ny bokon'ny Jona misy loza mitatao ary tsy kakitsika tao anatin'ny 3 taona zay fa niavaka koa tamin'ity taona 2024 ity tsy niainantsika teto fotsiny fa niainan'izao tontolo zao loza amina tambo isan-karazany aretina rivodoza horohorotany alamay fifamonoana vetsy averoa sy ny maro tsy tambo isaina zany ny zavatra niatra loza sady mitatao amin'ny sasany fa niatra tamin'ny olona sasany zany toe-javatra rehetrarehetra zany ka raha manoloana an'izay rehetrarehetra zay izy ny tsy hitaintaina ary raha izay no saintsaina ao anatin'ny sainao ny zavatra mitranga de zao tsy matelik anina ianao hoe sao de ho tratra indrindra tamin'ireny vanim-potoanan'ny coronavirus reny marina fa tena nihiboka ny olona fa na ny sakafo nohanina ary na ngidy avokoa no nikahatra sao de ho tratra n'izany coronavirus zany kanefa tamin'ity taon'ity taona ny safidy andraisan'ny olona fanapahan-kevitra manoloana reny karazan-doza miatra reny ka raha mbola matsiaro favelonainy manahoana ny fanapahan-kevitritsika iverina ho amin'i Jehova ve fa natao hoe fiverenana amin'i Jehova fialana amin'ny ratsy natao hoe fialana amin'ny ratsy mifady anina zava-panahy io zavatra resahantsika io ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany resaka fanavotana ny resahantsika zanak'Israely
mampahory ny tena ny dikany mifady aniny fa ny tompavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana faran'izao satria tsy mitsahatra ny fampahoritena raha tsy misorona be no mitsangana eo amin'ny fitoerana masina indrindra kanefa raha vao misorona be no mitsangana amin'ny fitoerana masina indrindra midika zay fataperan'ity zao tontolo zao ty zay no mahatonga atsika miresaka manendry fa marina ny soratra masina zany fa ny tompavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany mandra-piafin'ny kristeny amin'ny raho any lanitra fampahoritena ho tratry ny loza ve tsika sa tsy de avela ny farany no hiteny an'izany fa inona ny loza mananontany ao fiainana mandrakizay ho an'izay matoky an'Andriamanitra fahaverezana mandrakizay sy fijaliana any amin'ny hafibe ho an'izay tsy mino an'Andriamanitra tsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no iainantsika an'izany fa hitrangy zany ary tsy maintsy hitrangy zany fa manahoana ny fampopavahana zay tanterahantsika amin'izao vanim-potoana izao ary tsy gaga isika raha fitsofana trompetra tao amin'ny Isaia 8:15 fitsofana ny anjomara fampitairana ny olona fa misy loza mitatao fa raha vao misy loza mitatao de zao ihany tadidio misy fandavana an'Andriamanitra misy fizorana amin'ny lalan-dratsy io ary raha tsy indritsika mafimafy kokoa tsy manakiverina amin'ny sabata ny ireo ka rehefa tsy mety miverina amin'ny sabata ny fivavahana diso ka rehefa diso ny fivavahana tsy maintsy diso hatramin'ny fivadikanina ary raha miditra amin'ny fivadikanina ny olona tsy miverina amin'ny sabata tsy mahatsapa ny loza mananontany azy izy zay ary tsy mahatsapa ny fahadisoana izy zay ny mahatonga azy mahatoko tena be fahatanika misioka fa mbola tsy tafavoky ny ala mitory fa efa voavontsy kanefa mbola tsy misy voavontsy fa tsika raha ny famarina soratra masina tsy misy na de ray ary voavontsy tsindretsika amin'ny bokin'ny Joely zay le fifadikanina Joely toko faharoa Joely toko faharoa inona ny zavatra misy bokin'ny Joely fohy de fohy io bokin'ny Joely io toko 4 fotsiny fa saiky miresaka ny zava-miafa ny fifadikanina de ny lohateny fotsiny aty amin'ny Joely toko 1 filazana ny lozan-jozy ary fitarainana sy anatra noho izany soramandro ny jerevantsika baiboly protestanta no atao pelatanako kanefa ny baiboly rehetra de mitovy daholo ao anatiny na inona dikateny na noratana azy fa ny fomba hitenenana azy fotsiny samihafa tsy azontsika alatsaka ireny tsy azontsika atao tsinitsinina fa fomba fiteny misy fomba be dehibe na miteny frantsay io na miteny anglisy io na baiboly katolika io na baiboly protestant io fa ny foto-kevitra iray ihany ao amin'ny bokin'ny Joely fifadikanana ny tontolo-kevitry ny bokin'ny Joely ary fanomanana ny olona ny mifatomorany fataperany ty zao tontolo zao ty sy ny zavatra mitranga sy ny zavatra andrasana tanterahany vahoaka an'Andriamanitra filazana ny loza nanjozy ary fitaraina noho izany zany hoe aty amin'ny toko 1 ny zavatra misy de zao efa niatra le loza de takan'izay natrehantsika 3 taona zay marina fa nisy loza angehatra hatramin'izay fa tsy mbola nisy takan'izay 3 taona ndiavitsika zay satria matetika sika mandre loza de hoe any amin'ny firenena hafa fotsiny misy ny loza fa firenena sasany tsy mba hiaran-doza fa ny zavatra nitranga tao anatin'ny 3 taona de loza niatra tamin'izao tontolo zao misy feon'Andriamanitra trompetra ny tsofin'Andriamanitra ao anatin'ny loza efa nanjo ary ferifery no ringana tao anatin'izany fa tsika tsy afaka mitsara hoe nizaniza tratry ny loza de ratsy fa ho atsika zay velona ny afatra matoa nisy ny loza nanjo de fampieritrereta araka ty teny ty hoe fitaraina na sianatra noho izany azontsika vakina izy io aty amin'ny 412 amin'ny toko 1 raha isika ny 13 sy 412
tsy mampaninina fa hatramin'ny fa 4 efa misy ny lozananjoa dia nefa misy ny afatrafatra izay nomena. Misy kina sy mitomania ianareo mpisorona ozy, midradradradra ianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny alitara, andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritry ny alina. Ianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, fa tapaka tsy ohatra amin'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina. Manamasina andro fifadikanina, miantsoa fivoriana masina, angony ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra reo, ka andeha mitaraina amin'ny Jehovah. Indrisy ny andro efa tongotra ny andron'i Jehovah, fa tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tsy toa ny fiaviany. Le loza efa niatra trompetra tsofin'Andriamanitra, fa antongotra ny andron'i Jehovah, ary ny andron'i Jehovah mitongotra io ny ambarany amin'izy io dia mifataperana ty izao tontolo izao ity. Tahaka ny loza tsy toa ozy avy amin'ny tsy toa ny fiaviany. Fa ny zavatra takiny dia zao: asaina mitomany, asaina misikina, asaina midradradratra ny mpanao fanompoam-pivavahana, ary miantso fivoriana masina, anaovana fifadikanina, angony ny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany tsy hakanavaka izay manatsofina. Dia zao: angony ampahafantaro azy ny marina, antongotra ny fiafaran'ny tantara. Fa io tsy afaka milazana io hoe za tsy mino an'Andriamanitra, ka tsy ho tapitra ny tantaran'ity izao tontolo izao ity, fa ampahafantarina ny olona rehetra, na mino ny olona na tsy mino. Marina ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy hiara ny fataperan'ity izao tontolo izao ity ny akamaroan'ny olona. Noho izany antsony fialanenina, tsy antery, manamasina andro fifadikanina, ndikina manatanteraha fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro fanavotana, fa ny mpisorona be ao anatin'ny efitra masina indrindra. Ny zavatra misy teto nefa dia zao: ny loza efa nanjo, tsy ho an'izay efa lasa no hitenenana, fa ho an'izay velona ka nahita vavolombelona ny loza efa niatra. Fa matoa ampiarin'i Jehovah zany dia fanambaran'Andriamanitra fa ratsy ny tantaran'ny tany. Kanefa raha ho antsika izay velona dia zao: misy ny loza efa niatra, fa tsika mbola tsy ringana, tsika tsy mbola maty, dia inona ny antso izay atao? Manamasina andro fifadikanina, dia miverina ihany. Inona ny atao hoe fifadikanina? Miala amin'ny lalan-dratsy. Fa maninona ny fadianina? Misy loza efa nanjo, dia zasy ianao mbola tsy maty. Ka raha misy ny loza efa nanjo, miverina, miala amin'ny lalan-dratsy. Inona ilay lalan-dratsy izay izoran'ny olona? Io tsy fiverenany amin'ny sabatan'Andriamanitra io, io tsy faneken'ny foto-kevitr'Andriamanitra io, io fivavahana diso io, ary io fifadikanina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mifadianina fa tsy mahatsapakory ny loza mananontany azy, ary ny loza izay miatra vokatry ny nataony ange, vokatry ny nataontsika ange. Noho izany zany, raha ny soratra masina dia misy ny loza efa nanjo, tsy afa-misaraka amin'ny loza ny fifadikanina. Eto loza efa nanjo, fa miteny ho an'izay velona, mieritrereta inona ny tokony atao? Mifadihanina. Ary tsy mpanao fanompoam-pivavahana ihany, mponina rehetra amin'ny tany ilazao hifady hanina. Vao miresaka hoe ilazao fiafady hanina, mponina rehetra amin'ny tany ilazao hiverina amin'ny andro sabata. Mponina rehetra amin'ny tany ilazao mba tena fivavahana marina no tanterahany. Mponina rehetra amin'ny tany ilazao mba fifadikanina marina no tanterahany. Ny fifadikanina marina miala amin'ny lalan-dratsy. Ary zay le manamasina andro fifadikanina, mandra-poviana raha ny andro fanavotana, mandra-pitsangany Kristy avy eo amin'ny efitra masina indrindra. Satria nahoana? Efa akaiky ange fataperan'izao tontolo izao le andron'i Jehovah, izay tahaka ny loza tsy toa avy amin'ny tompo ny aviany. Tonga dia mandinika antsika, efa nazavaina io tany aloha, fa mamerina fotsiny, satria miresaka tsika ny andro fanavotana, fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany. Aty amin'ny toko faharoa indray, filazana ny loza anjo, dia nytoeny ny fiantsona ny olona hibebaka. Filazana ny loza anjo sy fiantsona ny olona
mba hibebaka. Zany hoe misy loza mananontany de tsy adinontsika ny bokony Jona dany irahako ianao ry Jona tafapaka amin'ny lanitra ny fahotanimponina Ninive ka milazany amelezana azy raha afaka 7 oravan'Andriamanitra ny tanàna ny Ninive. Loza anjo tsy mbola miatra indray eto ary tamin'ity taona 2022 ity hatrany lamindany mandraiky ny fiainany nisy ny loza nanjo de misy ny loza anjo tsy tsahatra io loza io fa mbola mamindra fo Andriamanitra, mbola manome fe-potoana Andriamanitra 7 zany hoe fe-potoana ny famindrampon'Andriamanitra zay ho azy avaitsika koa ary zay fe-potoana zay misy zavatra andrasan'Andriamanitra ho an'ny olona mampahory ny tenany rehefa tena jerevantsika inge ny fifadikaniny raha mandra-piavin'ny Kristy enkany raha mba amin'ny androntsika no tonga Kristy ny dikan'izay inge mandra-patonga ny fotoana ataperan'ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao mandra-pahafaty zany ny fifadikaniny raha ho raisinao ara-baky teny zany tsy mitombona azavainao misehatra ara-panahy fiainanareo olona ny fifadikaniny fiainanareo olona ny fitandremana ny sabaty fiainanareo olona ny fivavahany fa tsy amin'ny andro tokana fotsiny fa ny zavatra natolotr'Andriamanitra atao anatin'ny sabata no entinao miaina mandritry ny enemana ary raha mijery ny didy faefatra tsika tsy didy makasika ny andro fafito fotsiny efa nazavaintsika teto ny didy faefatra fa didy makasika ny tokony fitondrantenan'ny olona mandritry ny enemana no esanao miasa ianao enemana fa ny andro fafito de sabatan'i Jehova tsy tokony hanao raharaha akory ianao mba hatserovanao fa olona no foronina ianao ary zay hitan'ny masonao de Jehova no namorona an'izany de ataorinao miatako fa dimy efa nyresahantsika tanàna mahery sandrina inzitra nitondran'i Jehova no nivoaka tao amin'ny tany Egipta zany nandidin'i Jehova anao hitandrina ny andro sabata tsangam-bato ny famonjena ka zay mahatsapa fa ny famonjena io didy faefatra tanàna mahery sandrina ny Egipta io de raha dikatsika misehatra ara-panahy de ohatran'ny Jehova miteny hoe tena tanàna mahery sandrina inzitra no nanomezako anareo mikasika zany nandidin'i Jehova anareo hitandrina ny andro sabata. Inona mampiavaka ny Pasika ny tanàna mahery sandrina inzitra Andriamanitra de ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha sy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny 7 volana nisany zany no nataon'i Jehova mba ho famindrampo sy nanomezan'ny baiko mba hitandremanao ny andro sabata ny fiainana ny fivadikanina ka tia mitoko faharoa amin'ny bokin'ny Joël filazana ny lozanjo sy ny fiantsoana ny olona hibebaka taritiny tsikelikely mba hatakatra ny zavatra tokony ho tanterahany ao anatin'ny fifadikanina izy sy miresaka mihitsy ny fifadikanina de fangatahn-javatra fa ny fifadikanina de fiantsoana ny olona hibebaka hiala amin'ny lala ratsiny hiala amin'ny lalan'ny ratsiny ny toko faharoa mbola 1 sy faharoa de zao tsofa eozina ny anjomara vo marean'izay tsika de hitatsika ny afatry ny andro fitsofana ny trompetra amin'ny andro fanavotana ny Isaia 7:20 andro fitsofana ny anjomara ambarao amin'ny eloko ny fahadisoana amin'ny taranak'Israely ny fahotany ny Isaia 7:20 fivavahana ivelambelany feny fiatsaram-belatsy fa tsy manaraka ny marina fifadikanina tsy izy ary manao ny sabata tsofa finaretana aty amin'ny Joël tsofa eozina ny anjomara afatra makasika ny andro fanavotana ange zany afatra atakaratsika ny Isaia 7:20 ange zany fivavahana marina fifadikanina marina ny fitandremana sabata takin'i Jehova 1 sy faharoa inona zavatra mitranga mentso mafy ao tendrombohitra masina aoka angovotra mponina rehetra amin'ny tany osy fa avy ny andron'i Jehova iny efa mitombotra izany
dia andro maizina sy manjombona ozy, andro mandrahona sy maizopito toy ny fahazavany maraina miely manerina ny tendrombohina, dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy takazy hatr'izay sady tsisy takazy intsony any oriny hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby. Misy loza mananontanina zay misarika ny saina ho tonga amin'ny andro farany. Firy amintsika ny mahatsapa ny loza mananontanina eo ambony lohantsika. Fiainantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty dia feno loza miantona, fa saingy zay loza miantona zay tsy manjo ny olona tena mampahoro ny tenany, fa manjo kosa ny olona zay tsy miverina amin'Andriamanitra ary zay mifototra ny fifadikaniny. Marina fa tsy ho voaverintsika daholo ny fanazavana ny fifadikanina tany aloha, fa zay ampy mba handinihantsika tena no entintsika manazava ny fampivavahana farana tokony ho tanterahana amin'izao andro farana zao dia ny andro fanavotana. Hitantsika izay misy ny loza nanjo kanefa misy ny fitaraina natao amin'ny olona antombotra ny andron' Jehova. Toko faharoa, misy ny loza hanjo ho avy mananontanina rabaky teny, dia misy ny loza tsy tambisaina tsy mimposina mitranga manerina n'izao tontolo zao, fa ny loza tsy afahana miala hialatra amin'izao tontolo zao. Fiverenan'i Jehova, loza amina tambo an'izay tsy tafaverina amin'i Jehova, fa fifaliana kosa ho an'ny olona mankatoa an'i Jehova. Dia anjarantsika no misaintsaina andro fanavotan'Andriamanitra rere olona zao andro zao. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra? Ny fiainantsika tokony fiaina mpifadikanina, fiainantsika dia fiaina mpitandremana ny sabata, fiainantsika dia fiaina ambavaka. Dia matoky sy mino fa ny fanan'Andriamanitra no hiasa ao anatintsika mba hahatonga antsika isaintsaina sy handray fanapahakevitra marina fa tsy miova io tenin'Andriamanitra io. Voninahitro n'Andriamanitra rery any vavakantsika, satranao Jehovah'Andriamanitra reny amin'ny teninao andray izay mitondra fampieritrretana ho anay sady fampaherezana ho anay tompo, satria teo ny loza efa nanjo ary zao mbola misy ny loza mananontanina kanefa mbola velonainy izahay afaka mandreny afatrao. Dia misaotra satria fiononana fampaherezana lehibe ao anay zany mba afahanay miala amin'ny lalan'ny ratsinay, afahanay miverina tanteraka aminao, ka mba ahatanterahany teninao zay hitanay amin'ny Jona 7:10 hoe ary hitana Andriamanitra ny alan'ny mponiny nive tamin'ny lalan'ny ratsiny da nanenina tamin'ny loza izy ka tsy nataony izany. Zany koa no mba irinay tompo. Dia misaotra anao ny amin'ny teny fampaherezana nomenao mampahafantatra anay ny marina, dia matoky izay fa mifanaino masina no hiasa ao anatin'ny foniny tsiraray avy andresy lahatra azy fa andro fanavotana zao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.